Ivadika vaovao hafa isika mahakasika kosa ny tontolon'ny famatsiana solika eto amintsika nanolotra fanazavana momba ny paikady izay raisin'ny fitondrana mahakasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika moa ny minisitra anambarany araka izany fa miezaka hatrany ny ministera amin'ny fanomezana ny fanampiana subvention izay ahafahana mampifandanja ny vidiny tena izy amin'ny solika sy ny vidiny eny amin'ireo mpamatsy solika. Fiakaran'ny solika aloha miankina amin'ny vidiny eran-tany zay no atao miankina mety amintsika tsy hatran'izao tsika tsy mamokatra solitany dia tsy maintsy mividy any ivelany manafatra any ivelany dia tsy maintsy manaraka izay vidiny ihany no atao piarisika nefa nakanasy zany mbola many mbola latsaka no tokony izy mividy solika amintsika noho le fitsinjovana ny fahavidiny vahoaka mbantsika subvention des compagnies pétrolières ny subvention dia mbola misy satria mba araka amin'izany mbola tsy tonga amin'ilay vérité de prix sika fa raha tonga any akaiky ihany angamba no tsy misy subvention azana zany tsy maintsy atao le arakarakamin'izay tanjona le fotoana fosinabravarava satria araka fanesana foana iny bairofond dia tsy dia makasitraka loatra ny subvention zany vola fanjakana no menany secteur privé zany